aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny fanetretena kristianina, ny fanetretena kristianina, izany indray no lesona ampianary ny mofinainantsika anio, arak'izay hita ato amin'ny Marka 10:1-7 hatramin'ny 5:5. Raha miresaka hoe fanetretena kristianina isika, dia lesona roa lehibe no atorony'ity mofinain'ity ho antsika. Voalohany dia hoe ny fanetretena kristianina fanompoana fa tsy seza. Fanompoana fa tsy seza. Ny seza dia entina ilazana ny fitadiavam-boninahitra, fitadiavana tombotsoa ny tena manokana, tahaka izay nataony Jakoba sy Jaona, izay nangataka mba ho eo ankavanana sy eo ankavian'ny tompo rehefa tonga any amin'ny fanjakana izy. Heveriny fa voninahitra no ilaina any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. I Jesoa kosa namerina azy ho any amin'ny loharanon'ny fanetretena, ka nilaza taminy manao hoe na iza teo ambony aminareo dia aoka ho mpanompon'izy rehetra. Ny fanompoana zany no manan-danja avy hatrany, fa tsy ny fitadiavana ny tombotsoan'ny tena, na ny voninahitra, na ny filandera, na ny filana fandokafana amin'ny endriny maro samihafa. Ho anao koa ry havako malala, na inona asa soa ataonao, na inona endrika fanompoana an'Andriamanitra ataonao, dia izao ataovy tsy mila tambony zany, ataovy tsy mila takalony zany, aza mitady izay ho valopity, fa efa any an-danitra ny valopity. Ary raha sanatrika mitady izany ety isika dia ho Jesoa hoe efa azonareo ny valopitianareo. Ny fanetretena mantsy dia fanompoana fa tsy seza. Ataovy avy hatrany, aza miandry hodokafana, aza miandry atao hoe hanaparitaka izany amin'ny tambajotra serasera, na miandry fakantsary, na miandry kamera, vao hanao ny asa fanompoana sahaza. Ary na koa indraindray fanompoana hitadiavana titre, hitadiavana ny amin'ny izay ho lohany na ho ambony fotsiny, kanefa tsy mendrika ny fanetretena. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika amin'ny lesona mahakasika ny fanetretena eto dia ny hoe, raha ny momba amin'ny fanetretena, fanetretena hialoavana fanoloran-tena. Fanetretena hialoavana fanoloran-tena. Hoy ny 5:7 manao hoe, fa ny zanak'olona tsy tonga mba hotompony, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy, hanavitra isolo ny maro. Ny fanetretena faratapony zany dia ianarantsika ao amin'ny Jesosy Kristy, ilay zanak'olona nanolotra ny tenany ho avitra isolo ny maro. Ny tena fanompoana, ny tena fanetretena dia ilay nahafoizan'i Jesosy Kristy ny ainy, ilay nanolorany tenany ho famonjena izao tontolo izao. Izy na dia zanak'Andriamanitra ary, izy na dia Andriamanitra azy, dia nahafoy ny tenany ho avitra isolo izao tontolo izao. Tsy ahivontsika ny teny izay nataon'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana manao hoe izy ireo izy, ho an'ny fiangonana tamin'ny Makedonia, izy ireo izy dia ny tenany no natolony aloha vao izay nanahy. Izany hoe ny fanompoana an'Andriamanitra zany dia tsy maintsy hialoavana fanoloran-tena mandrakariva. Manolotra ny tenanao ho an'Andriamanitra ianao, izay vao manatanteraka ny fanompoana amin'ny endriny maro samihafa. Hazakazaka makany amin'ny fahaverezana fotsiny zany raha toa ianao ka mandany ny fotoananao, mandany ny andronao amin'izay heverina fa ho fanompoana, kanefa tsy misy fanoloran-tena ho an'Andriamanitra. Tsy tahaka ny karazana fivavahana hafa isika izay mahafony tena
ho amin'ny fahafatesana tahaka ny fanaovana kamikazo ohatra na ireo fihavana izay manolotra ny tena mamono tena amin'ny endriny maro samihafa kanefa tsy misy ny fanolora-tena ho an'Andriamanitra. Ny fanolora-tena no mibaiko ny fanompoana tanterahan'ny mpino. Ny fanolora-tena no fototra iorenan'ny fanompoana tanterahan'ny mpino. Manolo-tena aloha ny mpino izay vao manompo an'Andriamanitra. Raha fehezina ary izay rehetra voalaza teo dia ny hoe ny fanetretena kristianina dia tsy mba mitady ny laza amam-boninahitra, tsy mitady ny seza aloha, fa mitady ny fanompoana an'Andriamanitra. Kanefa fanompoana baikony ny fanolora-tena andraisana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, ny fanekena an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy no mibaiko ny fanompoana rehetra izay ataon'ny mpino. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay nampianatra anay ilay fanetretena lehibe tao aminao Jesosy Kristy izay Andriamanitra kanefa nahafony tena ho avitra hisolo anay. Misaotra anao izay Tompo ary vonina ihany koa hanaraka izany lalan'ny fanetretena izay nitanterahanao Jesosy Kristy tetỳ amin'izao tontolo izao izany. Vonina izahay hanolotra ny tenanay ho anao Kristy ary vonina izahay ny hanaraka anao amin'ny fanetretena. Izay rehetra fanompoana ataonay, izay rehetra asa ho ataonay dia ataonay ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia ho anao Andriamanitra ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Amen.